ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fifidianana sika amin'izao fotoana izao dia namela belatra tamin'ny mpanao gazety ny dingana arahina momba ny fandrafetana ny lisy mpifidianana ny filohan'ny Vaomera Maleotena misahana ny fifidianana Ramatoa Atala Beatrice teny Alarobia tao anatin'izany ihany koa nanambarany fa manana zo ny itsipaka na ihany koa akatò ny lesoka hita ao anatin'ny lisy mpifidianana ny olom-pirenena tsirairay mialohan'ny amaranana tanteraka izay lisy mpifidianana izay ny fahavalon'ny volana Jolay ho avy izao. Namela belatra ny tety andro rehetra sy ny dingana mikasika amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy tamin'ny mpanao gazety andro amin'ny maraina Ramatoa Beatrice Atala filohan'ny Vaomera Maleotena misahana amin'ny fifidianana na ny senity teny Alarobia fohy be n'ity Vaomera ity. Nandritra izany no nampahafantarany fa mifandraisana ny tsikera na koa ny fitsipahana an'ireo mety ho lesika amin'ny lisy mpifidianana meloha fandrafetana farany no anisan'ny zava-dehibe ho tanterahana mandritra izany fandrafetana ny lisy mpifidianana izany. Hoe vita ilay lista ho faranana amin'ny fahafitony volana Avril dia rehefa avy eo hidina eny amin'ny fokontany iran'ny Madagasikara ary dia isy ny fandraisana izay fanamariana na fanoerana na fitarainana ka rehefa misy moa tsy afa-po dia manana zo izy hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana mbaratonga voalohany ary manana fetrandro 12 andro dia ny fitsarana ihany koa manana fetrandro 10 andro azahoany manome ny valiny amin'izay rehetra zay mba azahoantsika zany manana liste ny mpifidy izay ho faranana rehefa vita ny fanadiovana avy aty Antananarivo aty amin'le Centre National de Traitement des Données dia ho faranantsika zany raikitra amin'ny fahavalon'ny volana Jolay izao. Raha makasika kosa ny famatsiana ny fifidianana dia nanamafy ny filohan'ny senita fa tratra ny vinavina natao satria efa nandrotsaka ny fampanantenana nataony daholo ny fianakaviam-be raisam-pirenena eny hatramin'ny gouvernemanta malagasy dia efa nandrotsaka ny andrarabirikiny ara-dalàna makasika izany famatsiana ny fifidianana izany. Ny vaovao tokoa azonay androany dia ny ireo observateurs zany hoe internationaux zany ny mission d'exploratoire moa zany nalefa ny Union Européenne zany dia nazahoana vaovao fa nanaiky ry zareo ny andefa zany observateur zareo Union Européenne zany aty amintsika zany no midika fa hitan'ny zareo zany fa mandeha mizotra amin'ny ara-dalàna ny fanomanana ny fifidianana eto amintsika ary koa azondry zareo antoka ihany koa ny resaka sécurisation zany eto amintsika ary dia eo amin'ny olona 20 na 100 eo raha ny fahinoko azy ny ho tonga ary dia isy moa ny atao tantaratasy ho alefandry zareo amin'izay lafin'izay izay iarahan'ny gouvernemanta sy ny Union Européenne ary ny tenanay sy ny Union Européenne ihany koa anao Zonia. Hatreto dia mahatratra 4,7 lasy tsy fito tapitrisa ireo voafidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana izay manome ta 9,20 faingo 5,70 isanjato. Ny faritra Analamanga no efa nahafeniny 100 isanjato ny lisy mpifidianana izay nahitana mpifidy 5,70 lasy efatra tapitrisa ary nitsikaritra tamin'izany fa ny 7,50 ireo mpifidy voasoratra indroa metaona tao anaty lisy mpifidianana.